tontolon'ny sosialy kosa no isarahantsika amin'ity takariva ity mahatsiaro ny fikambanana tamiaha fa marefo de marefo ny sosialim-bahoaka eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao izay no natonga azy ireo anatanteraka asa sosialy sy ho an'ny eny anivon'ny fokontany IVO 3H eny anivon'ny fokontany natao madinika eny tamin'ity androandroany ity no natanterahana izy ireo izay etsika fanolorana izay Lova Ramanantsoa Mamra Samuel ny teny an-toerana. Olona sahirana misy 400 avy eo amin'ny fokontany atao madinika IVO 3H no nitoloran'ny fikambanana tanora metsehatra na tamiaha fanomezana ahitana vary, menaka, savony ary tsaramaso. Natao tokoa izao hetsika izao izay nitatenana tetsy amin'ny biraon'ny fokontany atao madinika IVO 3H satria dia marefo ny sosialim-bahoaka ankehitriny hoy Andriamatoa Benjamina Randriamaefa filohan'ny tamiaha. Ngeto zay eto amin'ny fokontany 3G atao madinika atsimo IVO zay rahantsika mahita ihany koa amin'izao vanim-potoana ny fahavaratr'izao fa tipodrano ireo olona ireo ary sahirana ka mitondra ny tantely tapabaty zay marika zany fihavanana malagasy zany zay mbola manana lanjany amin'izao fotoana izao ary avohitra mihitsy fa ny tanora dia tokony andraikitra na iza sehatra misy azy tsy tokony mpitazana fotsiny amin'izao zavatra lalovan'ny firenena izao. Fantatra nandritry ny fotoana ihany koa fa nitoloran'ny fikambanana tamiaha baolina rugby ny club printemps disotry na ny CPI. Ny fikambanana tamiaha dia nametraka laharam-pameana amin'ny ady amin'ny fitiavan-tena. Ho an'Andriamatoa Benjamina Randriamaefa dia ny fiverenana an'Andriamanitra irery ihany ny vahaolana amin'ny fahazoana fakantoavana.